vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha teny izy mba asa Nanisik ang punyang palay aminiran eny ary dia piraviravona indray no mba iaonana amin'ny tsika menakavy mpanaraka ny fandarana na ito amin'ny fahitalavitra na ato amin'ny radio na amin'ny alalan'ny tambajotsa serasera maro isan-karazany na mba hifampahereto indray tsika menakavy amelohany andraisantsika ny afatry ny tompo sy andraisana lesona avy amin'Andriamanitra ho amin'ny fiainany satria tsika ne raha lasanabavy dia miarika fiainana foana isan'andro miarika ny zava-misy no zany dia mila taridalana avy amin'Andriamanitra isika andolo tsika hivavakary mankasiraka indrindra tompo no ny fahasoavanao sy ny alehibe ny famindram-ponao tafahoana indray zay amin'reto vahoaka mpanaraka ny fandarana amin'ny radio amin'ny télé amin'ny fahitalavitra amin'ny Facebook ny YouTube na amin'izay andrenesany an'izao fandarana izao mba andraisana lesona tokoa amin'ny fiainana androany tompo mangataka aminao sokafo ny vava mpanomponao ampianarony izay tokony fantatro ampianarony lalanao izay tsiraray avy apetrao ato ambava mpanomponao ny teninao ary matoky tompo fa isy fetraika ny tanteraka eo amin'ny fiainan'ireto rahalasana bavy reto ny zavatra ho ampitainy eto androany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen eny ary amaky ten'Andriamanitra tsika ato amin'ny oabolana toko 5:10 andininy 9:10 sy 7:10 no voakitsika manao hoe ALEO ny kely misy fatahorana ny Jehova toy izay arena be misy aya ALEO sakafo hoanana ampia tsetsetra toy izay omby mifay asian-dromoromo oabolana toko 5:12 andininy 9 manao hoe ALEO ny kely omban'ny fahamarinana toy izay ny arembevava azo amin'ny tsirariny izay ten'Andriamanitra vitsivitsy izay no mba fampizarako amintsika menakavy anio rahalahy sy anabavy malala tena vanim-potoana farany izao vanim-potoana iainantsika izao akaiky ny farandro ary Jesosy Kristy tompo dia miomana hapakatra ny zanany hapakatra ny fofombadiny ho any aminy fotoana tena fiomanana izao ry havana malala raha zavatra misy eto ambonin'ny tany dia marina le voalazan'ny baiboly manao hoe miaratsy izao fiainana izao miaratsy izao fiainana izao miamitranga eto ambonin'ny tany ireo loza maro isan-karazany izay karazana loza manomboka tsy voafehany zanak'olombelona intsony ireo karazana loza zay tsy voafehy intsony ny fitrangan'ireo loza ireo eto ambonin'ity planeta tany ity raha ny ainga avy tao avy Chine ilay aretina Covid-19 dia niparitaka maneran-tany ao Chine amin'izao fotoana izao dia misy virus hafa ray vaovaondray izay FATAHORANA ao Chine dia nisy karazana ireo tondra-drano ary loza voajanahary matsiravina amin'izao fotoana izao misavoritaka ny eto ambonin'ny tany tena misavoritaka ary raha tsy resaka fotsiny akoatra ny zavatra misy eto Madagasikara isika raha ny eto fotsiny jerentsika dia tena hitana hoe miezaka mpitondra fanjakana miezaka ny gouvernemanta handamina ny toejava misy rehetra handamina ny toejavatra sarotra eto Madagasikara miezaka ny mpitondra fanjakana tena hitanao ny ezaka ataon'izy ireo hitanao ny finiavana ao ampon'izy ireo teanao zavatra fa tena azo tsapaitanana koa nefany na dia eo ary reo ezaka ataony tena hoe misy hery tena miady eto ambonin'ny tany eto ary tena manapotika tena mandrava
mitondra an'le aretina jerenao fa raha ny resaka ny filoham-pirenena efa bolana lasa zay de efa hoe tokony voafeny aretina ray volana mahery teo zay hoe efa voafeny aretina de efa déconfinena tsikelikely ny olona ny anaf efa manomboka voafie de efa manomboka misokatsokatra tsikelikely tsy zany anefa ny zavatra mitranga fa vo maika ohatra miamrongatra za tena mitendry havana hoe tsy hoe misy adosona mpitondra fanjakana na adosoniza kory zany fa le zavatra misy eto ambonin'ny tany mihitsy misy force avy any ivelany asana devoly ary tsy hitanao zay andamina anazy raha mijery ny ezaka ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana maro isan-karazany ezaka ataon'izy ireo amin'ny fandaminana ny raharam-pirenena de tena hitanao miezaka izy ireo kanefany na de ao anatin'le ezaka ara de tena hitanao misy zavatra tsy voafeny mihitsy arakaraky ny ezahana andamina zavatra ara no misy zavatra mikorotana arakaraky ny fehezana ny problema no ohatra miamboraka satria tadydio fa miaina amin'ny vanim-potoana farantsika ary ny baiboly de milaza fa miaratsy izao fiainana zao izany ny any no mba hitodiako amintsika mpitondra fanjakana na député na ministre masendra mitojo an'ty fandarana ity na olona ambonimbony akakaiky amin'ny fitondram-panjakanao izao zavatra triatsika zao raha lasaina bavy de lazaiko anareo asana devoly tena misy asana devoly force tena atiambadika force spirituelle force karazana domination spirituelle karazana misy force hafa mihitsy de hitanao hoe arakaraky ny ezahana andamin-javatra de misy zavatra miamikorotana za tena mitodika amintsika mpitondra fanjakana hoe anamafy ny toroteniko tamtamy sabotsy aho hoe so de mba anisany itodiana ny mpitondra fivavahana motivena izy reny ahoana moa le tiako ale motivena mba asina considération mba asina mba jerena mba omena lanjany manokana de mba eritseritry ny aty satria raha asana devoly ny zava-misy eto amin'ny firenena raha herin'ny maizina zavatra mitrangy eto amin'ny firenena tsy eto am'izao tontolo zao ary tena voaporofo zany fa tena herin'ny maizina izy io ity aretin'ity tena herin'ny maizina mbola azavaiko aminareo ihany hoe misy olona ray trano raha araky ny fantatra zany hoe raha misy olona anankiray voan'ny covid-19 ao am'le trano de tokony miaravoa daholo le olona ray trano nefa zavatra misy tsy zay misy olona anankiray voa anankiroa am'le trano nefa misy olona tsy vo mihitsy midika zany fa na mifandray tananao re olo reo misy mpivady amiray fandrina fa mahavarina le raha mato tsy vo mihitsy fa le ranga vo nefa ny raha araky ny filazany manampaizana sy ny dokotera de hoe io raha vo mifampikasoka fotsiny de fa tonga de mifamindry satria virus nefa maninona arany misy olona anankiray voa trano anankiroa nefa misy folo mianaka izy ray trano ny anaky valy tsy vo fa ny anankiroa ihany midika zany fa misy asany maizina le izy fa tsy hoe voatery hoe virus fotsiny fanazavana tsotsotra ihany zany nefa araky ny fanazavany manampaizana sasany any ko de tsy voatery amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana koa ny mampifindra azy na miresaka fa amin'ny alalan'ny rivotra ka inona moa ny eny amin'ny rivotra fa asana devoly ary zay no mahatonga na miteny mpitondra fanjakana hoe raha tena misy asana devoly eo ambadiky zao toe-java-misy zao de mpitondra fivavahana no laklehany de ina moa ny tiako resana am'le mpitondra fivavahana tsy hoe andadilady amin'ny mpitondra fivavahana akory fa asina lanjany izy ireny de tahakiny mba hiatsona manokana ny manampaizana hiatsona manokana ny teknisiana hiatsona manokana ny professeur mba hiatsona manokana an'izy ireny tsy voatery hoe isy vola akory na tambony fa zava-dehibe amin'ny mpitondra fivavahana ny hoe misy mpitondra fanjakana mba tena manome lanja an'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra sarotra manome lanja an'Andriamanitra amin'ny toe-javatra sarotra ary mahatonga kokoa lay atao hoe finiavana nanan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny tena hoe hiara hiady ary hiara hivavaka fa rehefa tsy de asitsika lanjany loatra ilay mpanompon'Andriamanitra de mety mivavaka ihany izy ao amin'ny firenena mivavaka ihany izy ho an'ny olona rehetra mivavaka ho an'ny aretina fa mety ho maivamaivana kokoa fa rehefa tena apetraka ao aminy ka asianao lanjany izy efa niteneniko teto tamin'ny sabotsy lasa teo raha nitorotena tamin'ny sabotsy manao hoe hiezeka mpanjaka rehefa tena todo zavatra manahirana teo fitantanana raharam-pirenena izy
tena misy zavatra tsy voafehany tsony to amin'ny raha-pirenena dia tena nitodika izy ka nampiantso manokana ny Isaia mpaminany nampiantso manokana hoe Isaia tsy voafehako tsony ty problème ty tena tsy tahintsony zay azo amezana izao olana izao fa izao manana ny Andriamanitra ao ianao ry Isaia zava-dehibe tamin'ny Isaia mpaminany zany ary natonga ny Isaia mpaminany tena nietsika ary nivavaka ho an'ny Ezeka sy ho an'ny fireneny Israely fireneny Joda ary natonga ny fandresena azon'izy ireo zany no mahatonga na miteny amintsika mpitondra fanjakana ihany hoe jereo za tsy miteny hoe Pasteur HERY TIANA za tsy miteny hoe fiangonako za tsy miteny hoe za fa misy mpanompon'Andriamanitra any izay tokony so de mba hakana hevitra ihany so de mba tokony motivena ihany izy ireny ho ampaherezina mba ho atsona mena lanjany mba ho eo akaikikaikinareo eo hoe andao mba tena hivavaka mba ao aminareo ny herin'ny ty raha ty satria samy manao ny ezaka rehetrarehetra ihany rehetrarehetra fa za mieritreritra hoe raha tena mitodika amin'Andriamanitra isika profon'izany ry havana za tsy afena amintsika vavaka olona marary foana isan'andro ary misy maro amin'ireny olona marary manatona reny ny voan'ny Covid-19 za hitanao zao salama tsara zao nefa amam-bolana nefa mivavaka ho andreo nefa tsy de mepita ty loatra le aretina fa de mivavaka ho andreo ary mahavarina koa fa sitrana izy ireo afaka izy ireo sasany amin'ny telefona sasany ametra tanana sasany miona direct fa mahafinaritra afaka ary de za zo hitanareo zao salama tsara en forme tsara nefa mifandray amreo afaka ka tiako tenenina hoe asana devoly misy asana devoly eo ambadika izy ireny dia azo ivavahana tsara ary azo alama tsara zavatra rehetrarehetra ka fampaherezana ihany tiako tenenina ilazanantsika menakavo hoe zany ny zavatra misy am'izao vanim-potoana zao eto ambonin'ny tany dia mila mifampivavaka isika ary zany ny ampaherezako atsika mpitondra fanjakana hoe tena vanim-potoana izao ry mpitondra fanjakana isany tena hitodiana amin'Andriamanitra aza de varina loatra ny hoe mampiasa ny fahaizana ampiasaina daholo ny fahaizana ny fitaovana sy ny sisa fa hitatsika fa misy zavatra tsy voafehy fa misy any nefa za tena milaza anareo hoe ny mpanompon'Andriamanitra ke tsy voatery menao volana ny ariary ohatra na zany raha hoe ivavaka ho an'ny firenena na mba ivavaka tsy hoe karamaina ne na ny ariary fa mba zava-dehibe kosa ny fieritseretana hoe misy mpitondra fanjakana mahatsiaro an'Andriamanitra ary mahatsiaro mpanompon'Andriamanitra zany no anisan'ny zavatra lehibe resaka considération resaka fijerena manokana hoe mba tena zava-dehibe ny hoe tena ao amponom-panompon'Andriamanitra hoe tena misy mpitondra fanjakana tena hoe tena mamelanja ny an'Andriamanitra ka teny atsipy ihany izy ty mba mety eniny hoe veriko fa mety iva ihany angamba zany feoako zany mety mety ambanimbany fa mety ihany koa nefa mety mba isy aheno ihany zany zavatra resako zany hoe ao amin'Andriamanitra ny vahaolana eo am'izay zavatra tsy haitsika vahana dia ain'Andriamanitra ny mama misy zavakely amintsika mako ry havana nareo aza mieritreritra manao hoe Pasteur HERY TIANA ohatra ny firenena rehetrarehetra ihany angentsika samy miarika ny Covid-19 hoe misy am'ireny firenena reny firenena tsy mivavaka tsy kristianina ka samy mamany olana io fa tsy de hoe misy idiran'Andriamanitra amin'io zany fa samy mamany olana io tsy mitovy amin'ny firenena rehetra Madagasikara satria resako aminareo fotsiny ohatra hoe reo filoham-pirenena zay mifandimby teto na reo candidat filoham-pirenena izay nitondra firenena na nyrotsaka de jerenareo tsara fa melohan'ny irotsahany reny ho candidat ho filoham-pirenena de fitombavaka aloha nataony voalohany azonareo iatsika izy zany le fifaninanana le fifaninanana amin'ny resaka filoham-pirenena ohatrohatra zany dia sambo nanao fitombavaka daholo aloha fitombavaka vitsy ange ny firenena manao an'izany firenena frantsay tsy manao an'izany hoe mialohany anaovan'ny fampelezan-kevitra dia manao fitombavaka izy aloha mialohany anaovan'ny firenena tsy haiko zinona daholo ny firenena eto ambonin'ny tany de manao fitombavaka vitsy ny firenena manao an'izany fa Madagasikara anisan'le hoe rehefa alohan'ny propagandy dia tsy nanao propagandy mihitsy aloha ny mpitondra na ny mpifaninana fa natomboka tamin'ny fitombavaka mivavaka izy aloha
inona ny dikan'izany tany amboalohany zany de efa nisy fifamatorana amin'Andriamanitra hoe tompo hitondra firenena irotsaka amin'ny tiraraha ty omeo hery tompo tena ifamatotra aminao ary zay ny mahatonga na miteny aminareo tsy hoe tany am'le fiandohana ihany na tany amin'ny propaganda ihany fa tiany tenatenany indrindra ao anatin'izao olana zao io ny tokony iverenantsika amin'Andriamanitra io ny tokony atsiarovana an'Andriamanitra zay mako fa ny mavoatsika olombelona mako de zao ny mavokely atsika de ohatrany rehefa misy zavatra tomboka de ohatrany hoe mitady an'Andriamanitra miantso an'Andriamanitra fa rehefa eny tena ny tena de tsika mitady hitondra ny direction sy ny volant tsika mitady hitondra ny anaka attention fa ndraindray raha miteny an'izany hoe tena teny apitiavana dia zay ny tsy hitovisantsika amin'ny firenena rehetrarehetra tsika zany firenena voa nanomboka de niankina tamin'Andriamanitra noho izany raha eny tena ny eny ampandehanana tokony hiankina foana amin'Andriamanitra fa tsy hoe apiasa fahaizana apiasa fahalalana apiasa atodoa apiasa volo de ho tafavoaka fa tena Andriamanitra ny priorité za tsy miteny hoe tsy apiasa fahaizana mihitsy za tsy miteny hoe tsy ilaina ny teknisiana za tsy miteny hoe tsy ilaina ny manam-pahaizana tsy ilaina ny olona ambony manana diplôma ilaina reny fa tokony Andriamanitra aloha priorité de manaraka ho azy reny rehetrarehetra raha nitojo an'ity aretiny ity zao tsika tokony zavatra voalohany indrindra de tena hoe nomena lanjany mihitsy aloha Andriamanitra de tena de zay vao nanaraka fitsaboana rehetrarehetra fa le ndraindray ho atsika zany ohatrany hoe le vavaka zany ohatrany hoe fa crème kely nananany eny fa tsy le tena zavatra tena izy fa ohatrany hoe crème kely mba sy vavaka kely any asy vavaka kely any ry pasteur fa raha tena mamelanjany an'Andriamanitra isika de ozy izy voalaza baiboly hoe ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra ka tena tsy pianiny azay hoe ilaina ny mitodika be amin'Andriamanitra ary tsy any am'le mivavabavaka kely hoe eto mambavaka fa tena itsika mpitondra rehetra isaka ambaratongany isan'ambaratongany ny mpitsabo rehetra isan'ambaratongany ny reo olona ambony rehetrarehetra zay manana fahefana eto amin'ny tany sy fanjakana miantso anareo atompoko andao hitodika amin'Andriamanitra fa misy zavatra tsy voafehan'ny fahaizana ane am'izao fotoana atrehantsika zao misy zavatra tsy voafehy mihitsy ary ndraindray arakaraky ny fehezana azy ohatra misy zavatra mikorotana noho izany andao hivavaka andao tena hitolona ary andao amin'ny lanjany an'Andriamanitra mitedava mpanompon'Andriamanitra mbola tsy ndriko ihany tsy voatery ho za fa be da be pasteur mpanompon'Andriamanitra eto amintsika izay tokony atao fakana hevitra ary tena mba ametrahana andraikitra mihitsy hoe tena mametraka andraikitra goavana aminareo zay tena eto mambavaka ny firenena tsy any amin'ny télé sy radio fa tena tsona mihitsy izy omena lanjany mihitsy fa zava-dehibe amin'ny olona ny naionatry n'Andriamanitra ny mamela ohatra ny Ezekia ny fampiantso any Isaia mpaminany de tena zavatra goavana karazana tsetsatseta tsy aritsy iny amina zavatra zay atrehantsika ankehitriny zay no veriko fa mety ho hevitra tsara zavatra ihany avy amin'Andriamanitra fa miresaka eto androany naperaky ny tompo ao tambavako ny resaka fahaizana mankasitraka na zavatra tiako tenenay ihany koa ny hoe fahaizana manaiky ny toerana ametrahan'ny tompo atsika ny toerana ametrahan'ny tompo atsika any amin'ny bokin'ny Peterana ny baiboly de miteny hoe aza manao izy araza matahotra fa rehefa manana hanina ianareo na akanjo tafiana dia aoka hianina am'izany any amin'ny Petera voalohany izy iny toko 5 apetrao aminy ozy izy ny fanahinareo apetrao aminy fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo de any amin'ny andininy manaraka any moa izy hoe rehefa manana hanina hoanina ianareo na akanjo rano sotrona na akanjo tafiana dia aoka hianina amin'ny am'izany androany tena ampianatra antsika mihitsy hoe ahoana ny ananana fiadanana ahoana ny ananana fahasambarana ao anaty ahoana ny ananana filaminana ao anaty ahoana ny ananana fifaliana ao anaty satria tena zava-pona riavana ny hoe zava-pona manana an'izao rehetrarehetra zao tsika tomobile trano nefa ny tsy matory amin'ny alina anananao dolo daholo ny fananana rehetrarehetra ny volany amin'ny banky nefa tsy mampiadana anao tsy mampiadana anao tsy mampiadana anao ary be da be mihitsy io ny aretin'ny mpanan-karena ny aretin'ny mpanan-karena dia aretina ao anatin'ny fo
ny zavatra rehetrarehetra ohatrany mba hananana ihany ny zavatra nanan'ny olona nanany ihany izy rehefa metsena ny sidiny rehefa mividy voatabia izy any amin'ny grande surface mividy zavatra kely savony izy any amin'ny grande surface ary izy rehefa metsena mameno tomobile vola tonga dia amina million miaraka amin'ny carte bancaire manam-bola ary raha ety ivelany dia hitanao mihitsy hoe azo verina fa tsy olona tsotsotra zany fa tena manana ny maizy azy raha ny apparence ety ivelany dia tena hitanao hoe manana ny zavatra rehetra ary salama amin'ny zavatra rehetra fa ny aretin'ny olona manam-bola sy manan-karena dia ato anatiny ao anatiny tsy fiadanam-po tsy mety manana fifaliana taitaitra lava matao adava tsy mahita tory ohatrany tsy mety manana fahasambarana zany tsy mety manana fahafampo zany amin'ny fiainana tsy mety afapo zany misy zavatra tsy milamina ao anaty misy zavatra tsy milamina ao anaty misy zavatra tsy milamina ao anaty io ny aretina mahazo ny mpanan-karena amin'izao fotoana izao mahazo ny mpanam-bola amin'izao fotoana izao tsy de tena aretina tazanao ety ivelany tsy aretina tazanao amin'ny poziny ety ivelany fa aretina ao anaty ao izy io no mikika azy midona ao anatin'ny fony ao ary manomboka mahatonga azy tsy mety manana tena fifaliana izany tsy mety tena milamina izany tsy mety tena milamina izany ary zany no mahatonga na nyvangin'ny tompo mba hampianatra anareo androany inona no mahatonga antsika anana fifaliana ozy izy ny voalazan'ny baiboly eto amin'ny oabolana toko 5:10 andininy 4:11 manao hoe aleo ny kely misy fatahorana ny Jehova toy izay arena be misy aya aleo sakafo hoanana ampietsetra toy izay omby mifasy andromiromo ery amin'ny toko 4:15 aleo ny kely omban'ny famarinana toy izay arembe vava azo amin'ny tsirariny reo ten'Andriamanitra eo dia verset mitovitovy ihany ten'Andriamanitra mitovitovy ihany fa ny tena dikany dia hoe mahay mionina amin'izay omen'Andriamanitra anao ny tena olana eto ambonin'ny tany ry havana dia fifaninanana ary ny kristianina dia ampianatra anao kristianina anao pisiny manaraka nyity fandarany ity mihitsy fa anisan'ny aretina mampididoza eto ambonin'ny tany aretina mampididoza dia izany atao hoe fifaninanana izany mifaninana ny olona zava-doza nefa ny ao ambadiky ny fifaninanana ianao raha vao tsy mahay mahony tena amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny zavatra aperaky ny tompo aminatinao fa tafalatsaka ao anatin'ny fifaninanana dia misy problema hazo anao problema voalohany dia fialonana ny olona raha vao tafalatsaka ao anatin'ny hoe mifaninan'inaneny mifaninana amin'ny piraitapo mifaninana amin'ny fianakaviana reny very nahazo tomobily oatra zao nahoanany tsy azo za koa tsy maintsy mahazo tany fa nahazo reo tamin'ny taona lasa za mahazo amin'ity taona ity mifaninana oatra zany afaka baky ranony ny zanan-dravavy ny kozay koa afaka za koa tsy maintsy afaka baky mifaninana ny olona tadidio anefa ry havana malala fa raha zanak'Andriamanitra ianao mijery an'ity fandaharana ity raha pino ianao mijery an'ity fandaharana ity raha kristianina dia ianao misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao misy planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao efa voasoratra ary izao ny voalazan'ny baiboly mahakasika anao ny lalany marina hoy izy dia tahaka ny fipoakandro maraina zay ny lalany marina tahaka ny fipoakandro maraina ka mihamazava mandra-pitao vovonan'ny andro tahaka izany lalany marina mihamazava
Ianao rehefa mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mijoro amin'izay voalazan'ny Baiboly, dia efa misy planina voasoratra ao anao mihamazava ny fiainanao. Androany ianao mety mbola tsolopolopo, aizanao zay voalazan'ny Baiboly hoe tahaka ny fahazavan'ny maraina ozy izy mihamazava mandra-pitaovavonan'ny andro, zany ny lalan'ny marina. Tahaka ny fipoakandro maraina, haitsika tsara ny fipoakandro maraina. Manomboka eo amin'ny 5 sasany eo na amin'ny 5 sy 6 eo no miamposaka ny masoandro. Tsy tonga de le mazava be akory, tsy tonga de le mazava be akory fa mazavazava kely de mihamazava, de tonga ny amin'ny 9 mihamazava, tonga ny amin'ny 7 de mihamazava, tonga ny amin'ny 8 efa iny fa efa miamposaka tanteraka amin'ny masoandro, tonga ny amin'ny 10 efa mazava, fa ny tena herin'ny masoandro le tena mazava de le mitatôvovonana amin'ny 12 iny, amin'ny 12 atoandro iny, eo izy ny tena mazava faratapony. De tahaka zany ny lalan'ny marina, tahaka ny fipoakandro maraina mihamazava mandrapatonga ny ohatrany amin'ny 12. Noho izany ry havana, na tsy mifaninana amin'ny hafa arenao, na tsy mifaninana amin'ny hafa arenao, de efa voasoratra ny anjaranao fa ianao tsy maintsy mamiratra. Na tsy mifaninana amin'ny havanao, na tsy mifaninana amin'ny manodidina anao, na tsy mifaninana amin'ny piraitapo aminao, na tsy mifaninana amin'ny ray piraitanana aminao azy ianao. Tsy mifaninana amin'ny piraitanana, tsy mifaninana amin'ny olona ambony, dia efa voasoratra fa ianao mihamazava. Noho izany, aza mandany fotoana mifaninana amin'ny olona, aza mandany fotoana mifaninana amin'ny namanao, fa ataovy ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, tanterao ny baikon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, tanterao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa aza manakifaninana amin'ny namanao. Fa be ny olona tia hifaninana, na pasteur azy, na fiangonana samy fiangonana raha mifaninana, na azo andry ihany ka za koa tsy manaiky, tsy maintsy mahazo na de fiangonana na de pasteur raha de tafalatsaka ao anatin'izany fifaninanana izany. Tadidio ny fiainanao tsy course, ny fiainanao tsy mifaninana amin'ny hafa, fa ny fiainanao anjara voatendry avy amin'Andriamanitra, anjara voatendry avy amin'Andriamanitra. Tsy hoe nanambady ny ravavinao de hifaninana koa ianao fa tsy maintsy manambady, fa raha izay no izy ho tafalatsaka ianao, sady voalohany ho tafalatsaka ao anaty fialonana, no faharoa ho tafalatsaka ao anatina fandriky. Tsy hoe nanambady ny namanao, nanambady ny ravavinao, nanambady ny kozininanao, de hisisika koa ianao tsy maintsy manambady koa amin'ity taona ity ranga ataoko zay fomba anambadiko, tsy maintsy lasa, tsy maintsy mavita koa ka, tsy maintsy attention, fandrika izany. Aza mifaninana amin'ny mpiara-mivarotra aminao. Ny anjaranao tsy mba midify, ny anjaranao tsy mba midify. Raha ohatra ka mivarotra ianao ka ny namanao hoe tsy mandeha, ny anao tsy mandeha, aza mifaninana aminy. Aza njara latsaka ao anatina fialonana ianao. Ny olona mpifaninana tsy maintsy misy fialonana foana ao anatiny. Ny olona raha vao tafalatsaka ao anatin'le mifaninana manao course, de na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fialonana ao anatiny, tsy maintsy misy fialonana ao anatiny. Ka raha tsy mandeha ny tsenanao fa ny hafa mandeha, aveloany azy andeha de derao ny tompo. Ianao fotsiny no mijery, inona ny tsy mety eto amin'ny tsenako, inona ny tokony amboariko eto amin'ny tsenako, inona ny tokony alamiko eto amin'ny tsenako. Ampy zay, amboary zay tokony amboarina, alamy zay tokony alamo amin'ny tsenanao, amboary zay tokony ho amboarina, zay fotsiny. Fa aza mifaninana aminy. Na lasany daholo ary ny client mahalafo zao million izy de mitantara aminao izy manao ody gasy, milalao ody ratsy, de mitantara izy 15 million, ianao zara raha mahalafo 2 millions 5, aza mifaninana aminy. Ny anjarany tsy anjaranao, ary ny anjaranao tsy anjarany. Misy planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Za mampahery anareo fa satria zao io le olona no heverinao adversaire-anao mpiara-mivarotra aminao io nge. Io ange tsy voatery hoe mety hoe tsy mivavaka izy, mety manao ody ratsy, ary izy mety mampiasa ny heriny sy ny tanjany sy ny fahaizany. Ny anao nge herin'Andriamanitra, ianao miaraka amin'ny Jesosy, ary ny hafaran'ny tsenanao ary mety ho potika.
mety hopotika mitovy zao ny friperie amidinareo ny azy mandeha be ny friperie ny anao tsy mandeha ny anao ary mety hopotika ikatona ny tsenanao kanefa tadadeo raha mikatona kory ny tsenanao tsy midika fa hopotika ianao raha mikatona ny tsenanao tsy midika fa horava fa ny friperie mety mikatona fa ny vola avany andafy ero mety tonga ao aminao mety osokafan'Andriamanitra am'izay ny lalana mety eo am'izay le friperie tetsy ny tombom-baritra azonao zara raha mahazo 75 000 par jour 100 000 isan'andro 2 alina isan'andro ary misy fotoana ianao maty-antoko balina ray ianao zara raha mahita 100 000 misy fotoana ary tsy miverina masoka reny de ozy ny tompo akatoko ny tsenanao fa manomboka eo ianao mety misy bizina tomobile am'izay zay mety apiditra 2 millions isan'andro mapiditra 5 millions isan'andro mety misy lalana vaovao zay ny mahatonga namiteny aminao aza mifaninana amin'ny hafa fa ny lalan'ny hafa tsy voatery ho lalanao lalan'ny hafa le namanao mety tavelo amin'ny friperie fa ianao mety tonga de miakatra any amin'ny tsy takatry ny saina ny fiainanao misy lalana tsy takatry ny saina le namanao zay no verinao fa mpifaninana aminao mampiditra 1 million par jour fa ianao potika ny tsenanao potika ny friperienao fa saingy zao ianao lasa nahita 10 millions par jour amina lalana hafa amina lalana hafa zany ny mazava-dehibe ry havana zany mazava-dehibe ny hoe tsy mila mifaninana amin'ny hafa ianao rehefa potika ny tsenanao avelao potika any fa io ny potika de misy lalana hafa ndray zay voalazan'ny baiboly lavo impito ny marina fa mbola hotafarina ihany lavo impito ny marina mbola hotafarina ihany ny zanak'Andriamanitra na menjera azy androany menjera rapitso Andriamanitra manarina azy ihany ary manangana azy ihany ka tsy zava-dehibe ny fifaninanana raha nahazo 4 relina ny namanao androany nahazo 205 izy androany mifale am'izany ary aza mifaninana aminy hoe nahazo 205 io de mba azo 205 koa na super 5 koa rapitso potika am'izany ianao fa izy mety nahazo 205 ianao afaka fotoana fohy omen'Andriamanitra 4 Mitsubishi amin'ny fomba tsy takatry ny saina zany ny lalan'ny marina ry havana malala noho izany atsaharo ny fifaninanana amin'ny hafa aza mifaninana amin'ny hafa zany na tonga baiboly ny laza aleo kely misy fatahorana an Jehova toy izay arena be Isaia aleo sakafoanana pitsetsetra toy izay omby mifahasindromoromo ina moa tiany baiboly tenenina am'izany etsy zany misy arena be Isaia etsy misy omby hoany mihinan'omby henan'omby be mihitsy sakafo matavy omby matavy hena matavy ny enao hoe tianana kely aza mifaninana aminy eo amin'ny toko 515 dozy izy aleo kely omban'ny famarinina toy izay arembe vava azo amin'ny tsirarina mahita ianao olona manana arembe vava azo amin'ny tsirarina ny enao hoe tsy anefa kely aza mifaninana aminy fa ny fifaninanana amin'ny hafa miteraka fialonana lasa mialina ianao ry havana malala ny fiainana tsy fifaninanana ianao fa misy anjara voatendry no manin'Andriamanitra ho anao aza misisika any amin'ny anjaran'ny hafa fa raha misisika ny anjaran'ny hafa ianao de ho disy couloirany ianao mandehana amin'ny lalana sain'Andriamanitra andehananao fotsiny fa ny anjara omen'Andriamanitra anao tsy amin'ny alalan'ny diplomanao io ny misy olona miteny zay foana manatona foana ny tanora hita mapafaka pasteur fanalabaka indimina analabaka zay tsy afaka impelona anala BPC tsy afaka izona anala BPC mametra tanana mba ho afaka baka ianao mametra tanana mba ho afaka BPC ianao ary mirary mba ho afaka baka ianao na BPC kanefa na tsy afaka baka koa ianao na tsy afaka BPC iza moa no laza aminao iza moa no teny aminao fa rehefa manana baka ianao de tsy maintsy tafitra firifiry manana baka fa miletika firifiry manana BPC fa miletika nefa za koa efa nahita filoham-pirenena tsy manana BPC fa tafitra lasa filoham-pirenena olona tsy manana BPC nefa lasa filoham-pirenena Andriamanitra rehefa hitarika aminao zay na tsy manana ny ananan'ny hafa renao fa Andriamanitra no mitarika anao de afaka miakatra ny fiainanao raha lasana bafy malala afaka miakatra ny fiainanao noho izany ajanony ny fifaninanana mahaiza mionona aloha am'izay zavatra-peraky ny tompo ampilatananao mahaiza makasitraka am'izay zavatra-peraky ny tompo ampilatananao
fa ny olona anankiray diso mifaninana foana amin'ny fiainana tsy maintsy tafalatsaka anaty fialonana ary ny afarany ho diso koloara ianao fa raha pipino ianao mpanompon'Andriamanitra ny lalanao efa voasoritra ary ny lalanao taky ny fipokandro marainy ka mihamazava mandra-potoa vonan'ny andro. Teboka voalohany zay ny fifaninananao amin'ny hafa mahatonga anao mialina. Fa ity koa ny teboka faharoa ny fifaninananao amin'ny hafa mahatonga anao tsy anam-piadanana, mahatonga anao tsy manana fahasambarana ary mahatonga anao tsy ho afa-po mihitsy amin'ny fiainana, tsy afa-po amin'ny fiainana. Misy fotoana angeriavana mba ilaina afa-po ihany amin'ny fiainana, misy fotoana ianao mila afa-po ianao amin'ny fiainana amin'izay toerana misy anao. Ianao rehefa tsy afa-po amin'ny fiainana dia menimenindava ary ametsiny an'Andriamanitra isan'andro lavo zao. Mety misy zavatra tsy azonao, ny irinao fa tsy azonao, tsy midika akory fa miletika amin'ny fiainanao na tsy azonao ary iny. Mahaiza mionona amin'izay eo am-pelantanana, mahaiza mankasitraka amin'izay apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mahaiza mankasitraka amin'izay apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa mahatonga antsika tsy manam-piadanana, tsy manana fahasambarana dia mifaninana amin'ny hafa foana ary tadidio fa ny olona ifaninanana misy foana eto ambonin'ny tany. Misy foana ny olona ifaninanana. Raha ohatra ianao zao ka mpivarotra hotely ka misy mpivarotra hotely eo akaikinao dia io zao mpifaninana aminao io. Dia raha vao dépasse-nao io mpivarotra hotely io dia lasa manana tsaiko ohatra hoe ny anganao tato ohatra hoe 2 millions ohatra ny budget ny vola ampiasainareo ato 2 millions ka vao dépasse-nao dia lasa tafiakatra 20 millions ianao na lasa nanana 100 millions ianao. Dia ianao nanana 100 millions indray mety nanangana orinasa ohatra hoe tsaiko orinasa entreprise na fanamboarana trano ohatra zany sanana mana 100 millions ianao dia najanonao ny hotely tosa nefa mifaninana amina sehatra hafa indray io efa ny entrepreneur namako entreprise namako reny indray no mifaninana amiko fanina amina entreprise dia lasa manana amina miliara ianao. Dia rehefa tafakatra miliara indray iny dia tadidio fa misy adversaire anao lasa misy mpifaninana aminao amina miliara indray ao. Dia lasa mpifanina amina miliara iny lasa ny hafarany lasa manana 100 miliara ianao, tafakatra any amin'ny 100 miliara ianao dia tadidio fa efa misy mpifaninana aminao indray ihany ary zany mahatonga na miteny aminao tsy ho afa-po zany ianao. Ary na dia lasa filoham-pirenena ary ianao, lasa président de la république ianao dia tadidio zao tenin'ny pasteur zao mbola tsy ho afa-po ihany ianao satria mbola isy olona ambony iray ifaninana aminao indray na firenena na mpitondra fanjakana na ino izy ty na olona ambony koa ifaninana aminao indray koa any ambadika any. Zany ange io dia lasa ifaninana amina filoham-pirenena namana ny hafarany zany ianao eto ambony tany dia tsy ho afa-po mihitsy dia la ny andro amin'ny faninana ianao ary la ny andro tsy mety afa-po ianao ary la ny fotoana ianao raha lasa anabavy tsy mety adana mihitsy fa lasa mifaninana foana mifaninana nefa tsy mifantatra hoe mifaninana ho aiza. Raha mifaninana ho any an-danitra moa ninona, raha mifaninana ho any an-danitra moa ninona fa indraindray izy mifaninana amina resaka vola amina resaka trano dia io zavatra io nefa mahatonga anao tsy miadana. Nanana sprinter folo le namanao tato tozy ianao za tsy maintsy dépassé koa fa ny ambola anaky 5 tsy maintsy mitady mahazo folo ohatrany koa dia lasa mifaninana mahazo folo ianao dia tadidio fa misy manana 20 ndray ihany tadavinao dépassé. Mahazo 20 ianao misy manana camion ao 100 amin'ny 100 ndray ny camion tadavinao dépassé dia ho lany fotoana amin'izany ianao ary arary fo amin'izany ianao tsy hanam-pifaliana amin'izany ianao tsy hanana fiadanana amin'izany ianao. Atsaharo ny fifaninanana amin'ny hafa. Mahaiza mahony tena za tsy miteny aminao tsy hiakatra mihitsy ny fiainanao fa ny fiainanao efa voasoritra ary Andriamanitra manoritra azy ary ny fiainanao ho tsara lavitra noho ny an'ny hafa ho ambony lavitra noho ireo olona no heverinao ifaninanan'ireo fa aza mifaninana aminy. Avy aloha izy anana an'izay anana ary misaoran'Andriamanitra. Za zany ny toepo ananako za raha mahita pasteur namako mamoaka tomobile tsara ty are misaotra ny tompo tsy mifaninana aminy nahazo anisy za koa tsy maintsy mahazo exercice nahazo anitsy indray ihany dia za koa dia ifaninana amin'iny na vita andriny fiangonanareo na vita trano andeha koa ifaninana amin'iny za tsy mba manao an'izany lasa ny andafo ny pasteur ranina za koa andeha ho any non toepo ratsy zany
ny anjarany tsy voatery anjaranao kanefa ihany koa ny anjaranao tsy voatery ho anjarany mety androany izy miazakazaka be fa ozy izy voalazan'ny baiboly ny anao elatra ny akaranao taky ny anvory mahery ary za mahita an'izany amin'ny fiainana misy olona be da be voadepasy azoko depasena nefa tsy mifaninana amin'ny akory zany le izy za tsy mifaninana amin'izany izy nefa ny zavatra hitako be da be voadepasy afaka azosongonana tsara fa za tsy mifaninana rehefa mahita ny namako eo aloha de namako iny fa tsy mpifaninana amiko misaotra an'Andriamanitra avelo zay eo aloha ko haleloia fa za manao zay asain'Andriamanitra ataoko ozy ny voalazan'ny baiboly ataovy ty de ataoko aty tanteraho ny ady zay ihany manao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny lalany marina taky ny fipokandro maraina miamazava mandrapitavovonan'ny andro za tsy mba mifaninana amin'ny hafa nefa mahavarina misaotra an'Andriamanitra misaotra ny tompo fa mba mahita ihany hoe ohatrany mba misy dingana vita ihany mampianatra anao azany toepo zany ariavana miangavy ianao a isaky ny maraina de mivavah isaky ny ariva de mivavah apetrao am-pelantanan'ny tompo ny fiainanao ary miomana hanao ny sitrapon'Andriamanitra isa maraina ivoaka ny trano tompo hanao ny sitraponao anatanteraka ny teninao fa tsy hifaninana amin'ny hafa inona ny voanao ny trano tapa-kevitra vianao ny fahamarinana ijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ijoro araky ny voalazan'ny baiboly ijoro amin'ny fahamasinana sa ianao ivoaka ny trano andeha hifaninana iren'ny adversairako indray aloha tsy maintsy voako na lafo an'izao reny 5 millions reny za tsy maintsy malafo an'izao aza mifaninana aminy za mampahery an'ireny taxi be reny zao moa taxi be mbola tsy miasa raha za mihitsy ny soferana taxi be za tsy mbo miady an'ireny le hifaninanina amin'ny namako zany non hoe andeha depasy ny namako de andraiky ela le olona tsy 500 de hifanenjinenjika ana aleoko milamina fotsiny eny zay anjara men'Andriamanitra na ihany meny mety le olona miazakazaka be le namanao miazakazaka be io mety mahazo versement na 300 000 francs par jour nenao zara raha mahazo 200 000 francs mionona aloha am'le 200 000 francs mionona am 200 000 francs fa ianao tsy ny fiainanao ange tsy le 300 millions apiakatra anao fa raha zanak'Andriamanitra anao Andriamanitra no apiakatra anao fa tsy le 300 000 isan'andro tsy le versement 300 000 isan'andro fa Andriamanitra no apiakatra anao de nenao mety zara raha misy 200 000 francs de ozy ny olona mantsy anao tena nandra de dondrina mihitsy nandra mihitsy zay rangaha tonga de mahazo 400 000 versement nareo mako tsy mba fetsifetsy milamihina raha lafa aza mitsofoka am'izay fetsifetsy ihany ozy ny voalazan'ny baiboly hoe aleo kely misy fatahorana an Jehova toy zay arena be misy aya aleo sakafo hanina mampitsetsetra toy zay ombo mifa arandromoromo aleo milama amin'ny fiainana milamina amin'ny fiainana fa ho hitanao fa izy mahazo 400 000 isan'andro versement io 500 000 isan'andro versement io mety azo tomobile roa izy heritaona 3 fa ianao tonga de men'Andriamanitra 20 heritaona amin'ny fomba mahagaga zany ny Andriamanitra ivavahantsika amin'ny fomba tsy takatra izany mety misy olona tampoka avy any andafy amatsy ianao hoe hitanay ianao matoky marina iara iasa aminao zao reny tomobile omenay maimaimpona aloha reo de mandoa versement tsikelikely nareo de misy zavatra lalana tsy takatra ny sain'olo zany misy lalana osika mety misy olona tampoka entreprise iresaka aminao ny tomobilinao mba ilainay de ho alohanay isan'andro ho fainay 1 million par jour ny tomobile ray fa zay zao fa tsy atao taxi be tsony fa hitanay tomobilinao otra mba tsaratsara fa ho fainay 1 million par jour hitanao izy eto miazakazaka be 300 000 isan'andro 400 000 isan'andro ny versement azony nenao atsy tonga de mipetrapetraka mety misy vazaha tampoka manofo na mety misy entreprise manofo na zany ny zavatra tsy takatra ny saina noho izany aza varina mifaninana ho avelo ny olona iazakazaka sy faninana fa ianao mandehana milamina miaraka am Jesosy milamina miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra le izy koa tsy hoe milamina midony endrinendriny eny tsy hoe milamina midony endrinendriny fa milamina amin'ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra milamina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra mandeha milamina amin'ny fitandremana fahamarinana sy fanaovana sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe milamina de donendrinendriny eny ianao de ohatrany tsisy atao de ohatrany varambare sady tsy mivavaka ny tsy maninona tsy zany zavatra resana fa milamina de mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fisiainana
tsy fifaninanana aza mifaninana amin'ny praitapo aminao aza mifaninana amin'ny havanao manan-karena avelao izy anana an'izay anany any fa ny anjaranao tsy mba midify ny anjaranao tsy very zany akino amin'Andriamanitra akino amin'ny Jehovah ny lalanao dia ho lavorary zay retraka sainao ny fifaninanana miteraka fialonana ny fifaninanana miteraka alahelo ny fifaninanana mahatonga anao tsy mety miadana lasa mahatonga anao tsy mety miadana raha vao mieritreritra fifaninana amin'ny olona foana ianao jerevo ange fa manana amina miliara ary ianao tsy sambatra zany jerevo ange raha vao mifaninana amin'ny havanao sy ny kozay ianao manambola any amin'ny banky manana trano firy manana tômobila firy fa jerenao raha miadana tsy milamina ianao mbo hofandrina na anareo sy ny raha ianao sy ny raha matoanao ara tsy lasa tsisy fifaliana zany ianao satria tafalatsaka ao anatina fifananana ratsy ny toeponao lasa tsy miadana manorevitra anao andrindrandrindra rapino anao mijery an'ity fandarana ity ao anatinao Jesosy ianao any an-danitra ianao ndova amin'ny fiainana mandrakizay ny sitrapon'Andriamanitra hijoroana rahalahy fa aza mifaninana amin'ny namanao ho tahin'Andriamanitra any ianao akino amin'ny tompo mivavaha amin'ny alina za Jesosy dia matoky anao ny fiainako ampelantananao tena za ianao no heriko tsy ny volako tsy ny tsenako tsy ny asako ny heriko tsy ny diplômako ianao ny an'ny heriko tompo za tsy mifaninana nizanizy avelao anana zay anana tonga ny maraina apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao raha hivoaka ny trano ianao aza mivoaka hifaninana amin'ny olona fa mivoa anao sitrapon'Andriamanitra fa ny fitahina ho anao tsy eny ampelantanan'ny hafa fa io pelantanan'Andriamanitra maherezy mino fa zay toriteny fohy tenin'Andriamanitra fohy zay dia tonga anao hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tonga anao hijoro ary tonga anao ho lasa lavitra amin'ny fiainana ho tahin'Andriamanitra tsika do hivavaka tsika mankasitraka dada malala raha afaka nandray ny teninao ndray zay afaka nandray ny afatrao zay manatena tompo fa zany afatrao zany dia afahanay miainga ndray afahanay mahalala ndray hoe zao ndray zany tokony atao manomboka eto aza vela tahotra aza vela ia aza vela tebiteby esory ao anatinay tompony toepo hifaninana amin'ny hafa satria ny fifaninanana amin'ny hafa mahatonga anay ho be fialonana mahatonga anay ohatran'ny mataotao dava mahatonga anay tsy mety manana fifaliana mahatonga anay ohatran'ny tadiady aman'olona mihitsy ara indraindray ho tahinao zay dada malalako ho tahinao reto mpanaraka tsy mpijery amin'ny fandarana ho ambinao zay arofian'ny fahasoavana miaraka aminao ny toy an'ny fiainanay tompo dia pelantananao ary noavinay dia pelantananao andresy izay miaraka aminao ho ia hoe andresy izay miaraka aminao ary ho tahinao mpijery rehetra misy sotra raha io raha marary izy dia faositranonao sady omenao anay ny fiadanam-po hanapaka ny fiainanay ny fahasambarana hanapaka ny fonay ny fifaliana avy aminao ary hiala tanatinay ny fialonana ny hafa ny fialonana ny hafa misy sotra indrindra tompo dia ho tahina amin'ny lafiny rehetra rezay amin'ny anaran'i Jesosy amen ho tahin'Andriamanitra tsika tompoko veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra